na vita be teo amin'ny ady amin'ny hanoanany vahoaka malagasy Andriamatoa William Van Milink izay solotenan'ny PAM ny asa teto amintsika vitany somatsara ny asany ary dia voatery andony Madagasikara ny lehilahy notolorana maro boninahitra izy noho izany. Nakarina officier de l'ordre national malagasy Andriamatoa William Van Milink solotenan'ny programme alimentaire mondial na PAM miasa eto Madagasikara nandritra ny lanonana fanolorana maro boninahitra izay nitotsaina tetsy amin'ny BNGRC etsy Tanimora. Andao ny toerana misy azy ankehitriny tokoa Andriamatoa William Van Milink rehefa navita be teto amin'ny firenena ary niasa ho an'ny tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy. Arosoloan'Andriamatoa Momini Ouedraogo. Araka ny nambaran'ny ministra Rarambahiny Ramatoa Beatrice Atala izay nisolotenan'ny filohan'ny Repoblika dia nanolo tena hanampy malagasy mba hisoroka ny hanoanana sy ny tsy fahampitsakafo, ny tondra-drano, ny aitrano, ny vehivavy marefo ary ny fiotsahan-tany. Raha tsy hita ny safatsy ireo Andriamatoa William Van Milink. Sekoly miisa 2 alina mahery kosa nahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny tetikasa cantine scolaire ary namoaka ny tatitra mikasika ny tetipidin'ny hanoanana eto Madagasikara. Nanavitra ny olona maro niady amin'ny fahantrana ihany koa ity tompon'andraikitry ny PAM ity. Nilaza kosa Andriamatoa William Van Milink fa atao anaty laharam-pamehan'ny PAM hatrany Madagasikara indrindra iny faritra atsimon'ny nosy iny izay hiara-nitrangana tsy fahampitsakafo no sady marefo noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahatongavany laninia ihany koa. Ny ao atetsy amin'ny foibe ny tetsia Tanimora ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny BNGRC sy ny mpiara-miombonantoka aminy nivohitra tao anatin'izany fihaonana izany nivalin'ny fanadihadiana mahakasika ny ahitany miseho any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Amin'izao fotoana izao tsika efa miditra tanteraka zany anatin'ny fotoam-pahavaratra. Zany hoe fa manomboko izao sahady zany tsika dia efa mipetraka ny fanaraha-maso ny zava-misy fivoarany toetrandro eto Madagasikara. Ny olona zavatra nataontsika andao dia fanomezana ny valiny le fanadihadiana natao niaraka tamin'izareo ao amin'ny SADC tany atsimo mikasika ny ahitany hoe aiza ho aiza ny fipetraky ny faharefon'ny olona amin'ny faritra atsimo iny amin'ny tanon'le ahitany El Nino dia inona ny zavatra mety hitranga manomboko izao amin'ny ty fotoam-pahavaratra ity amin'ny faritra iny. Dia name moa zareo teo zany name atotanisa zay milaza fa misy ampahany dia somary efa marefo dia marefo dia tokoa ary misy ampahany zany mba mila fanaraha-maso akaiky satria raha tsy mitandrantsika amin'le firy olon'ireo dia mety ilatsaka anatin'ny isan'ireo marefo dia marefo ihany koa zareo dia mety hitombo zany ny olona ho sahirana amin'ny faritra atsimo iny. Zay natao teo ary ny fitaovana nampiasaina moa zany dia mety zareo hoe fitaovana IPC zay ny zareo amin'ny SADC izy io vao zao tsika ho ampiasa azy voalohany ka mbola fitaovana ataontsika hoe anatin'izany hoe fitaovana vaovao zany dia misy fifehezana tsy maintsy hianaranao ka nisy olona maromaro zany avy any amin'ny ministera avy atao amin'ny BNGRC avy any amin'ny vonom-boaka tsinjaram-pahefana nampianarina nomena fiofanana zany tany Atuliara tanatin'ny 20 andro latsaka kely mba hifehy an'io fitaovana io